Miverina amin'ny lony ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena faha-efatra sy ny lalam-pirenena faha-enina raha ny ato izany ny andro ny omaly faraka amin'ny 20 ny volana janoary fanapa-kevitra noraisina isoroana ny loza mety hitranga amin'ny fifamoivoizana amin'ireo lalam-pirenena. Tam'maly misy najanona kely ny fiara nandeha nakany Antananarivo na Nanavaratra satria no ny rotsakorana be loatra dia fitsinjovana sao dia hisy lalana tapaka tany nampinanajanonana andreo fa rehefa jerena dia efa miverina amin'ny normal izy amin'izao satria tsisy lalana tapaka tsisy tany mihotsaka fa juste hoe le kakazo tapaka ny rivotra fotsiny zany fa nefa reny tsy manakany lalana dia afaka miverina somatsara ny tokony izy amin'izay ny lalana amin'izao na ny mandeha Menavaratra zany na ny mandeha amin'ny Antananarivo ny RN4 zany dia afaka mandeha daholo amin'izao. Tsy misy simba ny lalam-pirenena faha-efatra sy ny lalam-pirenena faha-enina raha ny fanazavana voaray avy amin'ny ATT fa ny firodanany azo toy ny fitaoam-pahavaratra ihany no misy eny amin'ny lalam-pirenena. Tsisy fiantraikany tamin'ny lalana izy fa toy le tany lalana teo aloha ihany hoe tany lalana amin'izao zany fa tsy dia nisy fiantraikany be hoe tapaka ny lalana na hoe niakatra ny rano tsy dia nisy an'izay loatra. Araka izany tsy namela taketra ho an'ny lalam-pirenena fampiasa ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro ny fandalovany rivo-doza.